isika marina fanosy mifielatra amin'ny zao tontolo zao ary ny tanjona rehetra natao tamireny tsy hoan'ny tsy ao amin'ny fianakavian'ny filohan'ny Rajoelina ho an'Andriamatora Olodinina fa ny fitondrovana ny filohan'ny Rajoelina sy ny fitondram-panjakana ny Malagasy vakivolo mba ho any amin'ny fampandrosoana. Ny fahasalamana raha tsy misy ihany koa ny vahoaka salama ao anatin'ny firenena anankiray dia tsy misy fampandrosoana aza manantena izany hoa resaka fotsiny zany hoe zaosy zany fa rehefa tsy salama vahoaka ao aminy dia tsy misy zany fampandrosoana izany. Maro nefa ny amin'ny vahoaka malagasy amin'ny ankehitriny tao anatin'ny ataontsika tsy andingana lavitra be antsika ty amin'ny 5 taona makaty zany hoe nanomboka tamin'ny taona 24 makaty. Tsy salama ny vahoaka malagasy, marary ny vahoaka malagasy, betsaka ireo lasy ireo akoatran'ny sotasotam-piainana voajanahary zay tsy azo ialana torabaty avy any an-danitry sy ny lahatra efa napetraka Andriamanitra satria tsika dia tsy mpandahatra fa nalahatra ihany. Etsy ihany koa ny lozam-pifamoivoizana maro isan-karazany fa indrindra ny fahantrana zay mentsady amin'ny vahoaka malagasy zay ataon'ny fitondram-panjakana dia mamono. Mivantana io, tsika tsy teny intsony ankolaka fa mivantana any vahoaka malagasy satria ny andrandra izy ireo misy ray aman-dreny mitondra ny ditany sy ny fireneny teto Madagascar dia miandrandra an'izany izy mba ho valibabena na iza na mifidy na tsy mifidy dia tokony mametraka paikady mazava amin'ny fijerevana mahaolona sy ny fahasalamam-bahoaka. Fahasalamana io mbola resahaka eo fa misy teboka 5 ao. Izay fahasalamana izay dia tsy afaka mamokatra ny tatsaha zay ndradradradraina fa ny 5.20 isan-jaton'ny Malagasy dia tatsaha avokoa diso zany. Fa ny 5.20 isan-jaton'ny Malagasy dia mantra tafalatsakaka tanteraka ao anatin'izay. Efa namoaka avokoa ny sehatra raisam-pirenena ny teto Madagascar manampaizana Malagasy mahakasika zany fitondram-panjakana ihany ny aiky ny farany hoe mahandry tsika fa faly ao anatin'ny fahantrana. Tena manesa tefa miteny zay tena loso zany a. Ny zavatra resahana zany ao anatin'izy ity dia tsotra ny hoe inona ny tena paikady mazava ataon'ny fitondram-panjakana anaovana ny ady ao anatin'izay sehatra izay satria dia efa marefy tanteraka ny olombelona ao amin'ny ankehitriny. Tsy maneran-tany fa ny eto Madagasikara no resahako solaka raha pitsora afaka pitsona nareo ny ohatran'izao zao zay zao voanvoan'ny sery tsy afaka miady amin'izay aretina izay fa mijery amin'ny fotsiny hoe alohaloha anamalahy rehefa tsitra le anamalahy dia le akotsomanatsiny indray lasa tapadoha fa nareo vao mihevinevina kely toa dia amboary ny bagaziko dia efa andeha tsetse Maurice tsetse lareny io fa ny Europe raha izy ity zany hoe le hoentiny manana makany volam-bahoaka avokoa fa raha volanareo manokana avy zay tadio mazava tsara hoa fa io vahoaka malagasy io rehefa tsy ao anatin'ny tsy fahasalamana tanteraka dia tarazo io makany an'izay tsy fampandrosoana zay mahatonga atsika io mihitsy hoe tsy mety mandroso fa napetraka fotsiny mba ho teny lendalenda be ery aloha ery Madagasikara tsy maintsy mandroso zany rehetrarehetra zany dia hoentitsika ao anatin'ny hoe aiza ho aiza nandrosotsika nandroso 4 metatra na 4 centimetatra za tsy mbola nahita mihitsy nandrosotsika tamin'ny kilometatra fa amin'ny centimetatra zao mbola tsotsofina izany hoe isika eto Madagasikara zany raha tena manana an'izay anjara briky izay hoety le anjara briky tsy tokony manampipo ny mpitondra fa tokony mihaino any koa dia mamaly hoe hevitra azo raisina tanteraka izay azo atao tsara manatanteraka izany fa renazy le ampipo diso toerana dia raha vao misy hevitra amin'ny malagasy io teneny kio tsy raisina satria dia hoe hevitry ny mpanohatra reny dia avy eo dia hoe izy indray nibitabita tsy izay fa malagasy azy nitondrana an'ireny hevitra ho an'ny fampandrosoan'ireny no nasaina. Isan'ny vaovao nisongadina zany tato anatin'ny 4 ora farany ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra maromaro ny zavatra misongadina ao anatin'izany filan-kevitry ny ministra izany ho atomboko arakaraky ny nandaharany zareo anivon'ny fiadinan'ny repoblika sy ny governemanta azy izany isan'izany ny ireo nisongadina ny amin'ny hoe fankatoavan'ny filan-kevitry ny ministra ny fanendreny ireo andrafitra ny voamiraika ambanana amin'ilay commission mixte io zany isoltenan'ny Madagascar ivory any Paris ny 17 volana Jona izao. Raha ny voarakitra eto anatin'izy ity dia olona mananatra kefa amin'ny sehatra maro lafy no nosafidina manokana andrafitra izay voamera izay anisan'izany ny fifehezana ny didy amandalana ny lafiny ara-teknika sy siantifika
raha ny fantatra ihany koa dia ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta na ny ministre ny raharaham-bahiny no hitarika ny délégation izay ahitany ireo solotena avy amin'ny ministeran'ny foloalinda, ny ministeran'ny jony sy ny toekarena manga, ny ministeran'ny tontolo iainana, eo ihany koa ny mpanolotsaina mikasika ny lalàna sy ny ara stratéjika. Nakatavin'ny filakevitry ny ministra ihany koa moa tao anatin'izany tety andro mifandraika amin'ireo asa ataon'ny délégation malagasy entina anamorana ny fiaonana any Paris ny 17 ny volana jona izao. Isan'ny andrasana arak'izany ny andrasantsika ny amin'ny anarary mangarahary ny amin'io izavy ireo solotena ny Madagascar zany ao anatin'ity komisiona iraisana ity. Izavy zany olona manam-pahaizana, manam-pahalalana ara-teknika, ara-stratéjika araky ny lalàna voarakitra izany tsara ho fantatra ihany zany marjona afatra marsial ny amin'ny hoe izavy zany solotenany Madagascar izany iady amin'ny famerenana ireo nosy malagasy, iady amin'ny resitoindra araky le teny filoham-pirenena ny amin'ny hoe fifampirarahana, fifampiresahana ao anatin'izay isan'ny andrasany zany ao anatin'izay fampitam-baovao izay amin'ny anaran'ny mangarara ny rara ilze parsa moa zay efa noresantsika fotoana lava sy maromaro tao anatin'ny fandarana fa isan'ny isoritako kely isaritako ny saitsika rehetra ao anatin'izay dia ny amin'ny hoe ity ilze parsa ity moa efa nisy an'ilay ny firenena mikambana fanapahan'ny firenena mikambana tamin'ny taona 770 sy 790 ny amin'ny hoe mifampiresaka ny malagasy sy ny frantsay amin'ny fomba amerenany la frantsa ireo nosy ireo any Madagascar. Eo ihany koa nisy ny fiaonana teny amin'ny sisy vato teny tamin'ny taona 712 desambra 712 izay mbola nanamafy an'izay ny amin'ny hoe nosy malagasy ireo ary isy ny fiaonana amin'ny frantsay amin'ny fifampitaniana amin'ny famerenana izany 520 tsika mirorosaina ny rehetra satria to mirona makany amin'ny hoe fifanarahana, fifampiresahana ilay izy ny fiaraha-mitantana etsy andaniny ao anatin'izay rehetrarehetra izay mifanipaka mandika ireo voalaza ny firenena mikambana tamin'ny taona 770 sy 790 zay sy ny tapaka teny amin'ny fiaonan'ny malagasy zany tamin'ny taona 712 teny amin'ny sesivato arak'izay notanterina izay. Raha ohatra ka izay fiaraha-mitantan'izay no iresahana sy ny iroson'ny fitondram-panjakana sy zao izay délégation ao anatin'izay dia raha ny tokony ho izy sy ny rariny sy nitsiny sy ny ara-dalàna dia tsy afa-manapaka irery an'izany izay komisiona na ny fitondram-panjakana malagasy na i Andry Rajoelina tsy afaka hanapaka an'izany hoe andao ary raha mitantana amin'ny la Frantsa izy ity satria any malagasy ireo ka ny vahoaka malagasy 30 tapitrisa no masy mandidy sy tompony teny farany ao anatin'izay hoe ekena sa tsy ekena ny fiaraha-mitantana ny fifampirarahana amin'ny la Frantsa amin'izay nosy malagasy izay raha tahiny raha sanatry hoy zay no tanapaka ao anatin'izay satria no avin'ny taranaka malagasy no resaka eto raha iresaka nosy malagasy zany isika fiandrianam-pirenena no resaka eto raha iresaka n'izany nosy malagasy zany isika ka tsy Andry Rajoelina zay mizaka nyzo-pirenena frantsay ary na ny délégation vitsivitsy zay andrafitra isolotena any no anapaka an'izany fa tokony isy ny fikaonana moa zany fandraisana ny hevitry ny vahoaka malagasy amin'izay endriny mety anatanterahana an'izany fa ny zava-dehibe dia hoe ny malagasy rehetra no manapaka sy mandidy amin'izay hoaviny sy ny taniny sy anaovana izay taniny izay fa tsy olombitsy na teratany frantsay ary no anapaka an'izany hoavy zany satria raha androany io no lasa fiaraha-mitantana dia mandrak'izay io fiaraha-mitantana rehefa tinapaka androany dia izay no arahan'ny taranaka fara mandimbika zay no zavatra misy ao anatin'izay resaka nosy malagasy izay. Miresaka ny filakevitry ny ministra moa isika teo dia toy izako ihany ao anatin'izay fampitam-baovao mahakasika sy ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra izay isan'ny
tapaka ihany koa tao anatin'ity filan-kevitry ny ministra ity fa tsisy ny fandrafetana ny volavolan-dalàna fanitsina ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 sy 2020 zany raha nambaran'izy ireo moa dia mifanandrify ny Marghe fiara-teo-karena dia mifanaraka amin'izay rehetra izay antony tsy anasiana an'io ina moa zany LFR na ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana io mifanaraka ny Marghe fiara-teo-karena amin'ireo vinanapetraka tany am-piandohanany amin'ny teti-bolam-panjakana zay zany amin'ny fisahanana ity topikatroana 2020 sy 2020 ity ka antony tsy ilana ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana ao anatin'izay zany a dia raha azavaina tsotsotra dia ny andro vasoka zany ny olom-boafidy ny solombavam-bahoaka tao anatin'izay rehetra izay ny andro vasoka satria nahoana tsy misy ilay fanitsina ny teti-bolam-panjakana ho amin'ity taona ity ny fivorian'ny anteny merarotsota moa zay nanomboka ny talata teo ka isan'ny akoatran'ny hoe resaka fiaonana fasafasa amin'ny gouvernemanta dia isan'ny andrasany asandraindrain'ireo solombavam-bahoaka ity fanitsina ny teti-bolam-panjakana ity satria maro ny zavatra ny eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka zany mahita fa mifanaraka sy ara-dalàna tsara sy mety tsara zao toejava misy eto amin'ny firenena zao amin'ny fitantarana an'izay teti-bolam-panjakana izay fa ny rehetra miara-mahita miara-miaiky androany hatramin'ny solombavam-bahoaka mahita an'izay ny amin'ny hoe maro ny lahara-pamehana tsy voaresaka tao anatin'izay teti-bolam-panjakana norafetina tamin'olaniana tamin'ny taona 2020 sy 2020 no ny loi de finance initial izay ka tokony isy fanitsina io ao anatin'izany isan'ny nandraindraina sy nantenaina ny resaka hoe fisondrotan-karama isan'ny nantenaina sy nandrandraina ny hoe ampitomboana ny teti-bolam-panjakana ampitomboana ny teti-bola ny ministeran'ny fampianarana satria marary loatra zany tontolon'ny fampianarana sy ny fanabeazana zany eto Madagascar ahafahana mandray manao recrutement ana mpampianatra manerana ny nosy satria raha ny isan'ny mpampianatra dia lavitra ny afo ny kitay raha ny isany aloha eto amin'ity Madagascar ity fa tsy isy zany zay eo ihany koa ny sehatry ny fahasalamana ny amin'ny hoe fanavaozana fampitaovana ireny toeram-pitsaboana maro samihafa manerana ny nosy ireny ny fandraisana ny mpiasan'ny fahasalamana isan'ny andrandraina sy nandrasana zany fa tsy isy ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana zany amin'ity taona ity eo ihany koa ny amin'ny resaka hoe ny lalana eo ny lalam-pirenena moa efa tsy resahana intsony fa ny lalana maro samihafa eny anivon'ny commune district sy ny faritra rehetra eny zay avokavoky ny fampandrosoana lalandra amin'ny lalandrany Madagascar dia eo aloha zany fa dia miandry indray amin'ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2020 sy 2020 zay tsy vita rehetra tao anatin'izay ka eo ihany koa ilay fomba fijery anankiray zany rehetra zany isan'ny mandefitra aloha zany ao anatin'izay mandefitra ianareo ry mpampianatra ianareo ry mpitsabona vita fianarana tokony horaisina ianareo mpiasa hoe ny andro fandraisana fanitsina ny fampiakarana ny karama sy ny sisa dia miandry avokoa miandry fa gasy zay ny tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra ao anatin'ity zany dia sady botony surveillant hoy ilay fomba fiteny zay ny fahefanam-panatanteraka eto amin'ny tsika zany satria izy ireo no hoandrindra sy andamina sy anao zay tiany ao anatin'izay mba tsy tenena anao zay daniny kibony ao izy ireo zany anao zay tianany amin'izay fitantanana ny volam-panjakana zay volam-panjakana rehefa miteny an'izay volam-panjakana zay tsika dia volam-bahoaka io tompoko lahy sy tompoko vavaka izay tiany Andry Rajoelina zay tiany Tsay Christian sy ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta zany no anaovana ny tirara ity ao anatin'izay Madagascar tsy maintsy mandroso izay rehefa te anamboatra Andry izy dia kitiany kely eo indray zany le teti-bolam-panjakana aloha rehefa te ampitombo ny teti-bola atsy izy dia kitikitiany amin'izay mampety azy ao rehefa te ampihenany atsy izy dia kitikitiany amin'izay mampety azy ao zany rehetra zany tsisy afaka ny
anahiteny azy eo anatrehan'izay zany satria izy ireo no mandidy sy manapaka izay teti-bolam-panjakana zay fa tsisy ilananareo solombavam-bahoaka zany raha itsina ihany koa ny resaka ao anatin'izay satria de efa fanapahany ty niraisina tao anatin'ny filakevitry ny ministra ity tsy any amin'ny hoe raha ny filakevitry ny ministra raha ny gouvernemanta de mahita fa tsy ilana fanitsiana ny teti-bolam-panjakana amin'ity taon'ity fa andrasana ihany de ho resahana amin'ny fahefana mpanao lalàna ho resahana amin'ny mpikambany eo anivon'ny Tencemena rototany amin'ny hoe ilaina sa tsy ilaina zay ka raha mitakary zareo alao izy fantsiana de ahitsy zany tsisy an'izany fa efa fanapahany tompoko la sy tompoko vavy ny fahefana-panatanteraka izany no anao zay tiany anao zay daniny kibony eo anatrehan'izay fitantanana ny teti-bolam-panjakana zay izy ireo no andidy sy anapaka araky ny nambarantsika teo ka izay zany no zava-misy makasika n'ity teti-bolam-panjakana ity ao anatin'izay zany de andrasantsika ny amin'ny hoe de anahoana no fiantraikan'izany anahoana no tapaka ao anatin'izany rehetrarehetra izany miandrytsika zany ny amin'ny hoe de hoentinareo aiza zany lay firenena ry fahefana mpanatanteraka ao anatin'izay eto moa efa tsy resahana ntsony amin'ny hoe le izy koa ingendrendrena hoentiny ery amin'ny Tencemena-pirenena ary de efa ry zareo ihany no anina de izy ihany no mandidy sy manapaka ao anatin'izay tikano sy tikano atao akaiky kely de amin'izay tsy voadinika tsara ny solombavam-bahoaka ao ihany koa ny solombavam-bahoaka tsy mandinika sy mijery an'izany fa tonga de ny anangatanana no mamaika sy ny sisa fa nazanaty zany misy ny solombavam-bahoaka tonga saina inona moa zany teny tonga saina daholo moa zany nareo fa misy ny solombavam-bahoaka mahita ny amin'ny hoe ary maromaro zareo mahita hoe mila fanitsiny ty teti-bolam-panjakana ity fa izay zany tsy manitsy anareo zany eo anatrehan'izay fa hoentiny hevitra raha isy ihany koa lay fasafasy satria efa taona maro zany fasafasy zany no ny foarana nahitana fikaforany amin'ny hoe tsy asina de andrasana zany izy amin'ty hatreto aloha zany ny Tencemena filohan'ny Tencemena-pirenena ny laza fa isy fa rehefa tsy anantona indray koa le gouvernemanta araky ny ohatr' zao ataony zao amin'ny LFI zao de inona moa ny ataonareo rehefa tsy ho avy eny izy na ho avy eny izy fa ministera telo manefatra no ho avy eny de eo nareo zany mba miandry fa gasy eo ihany koa anatin'izay rehetra izay fa miresaka filakevitry ny misy zay tsika de isan'ny songadina zany ihany koa ny nolanina ny didim-panjakana manafoana ny didim-panjakana laharana fa 524 tamin'ny 7 martsa 524 zay nanendry ny directeur de la police judiciaire eo anivon'ny commande ny gendarmerie pirenena fantanina no apetratsika asa misy ifandraisany tamin'ilay raha colonel Patrickrajoelina ve ity fanapahana ity tao anatin'izay rehetra izay ireo no isan'ny teboka nisongadina Marghe aloha raha izay resaka filan-kevitry ny ministra izay Marghe moa de mbola misotro rano ao anatin'izay rehetrarehetra izay fa ankoatran'ny resaka filan-kevitry ny ministra isan'ny vaovao nisongadina ihany koa teto amin'ny firenena zany moa ny tenen'ny Marghe teo le resaka fahasalamana ity fa izay araky nambarantsika izay de ny eo ihany io zany aloha amin'ny resaka teti-bola ho an'ny fahasalamana zay efa voafaritra de voafaritra na inona fitakina na inona fangatahana eto amin'ny tany sy ny firenena zany de miandry zany ny rehetra ao anatin'izay rehetra izay tsy mahagaga aloha ny resaka momba ny filan-kevitra ministra satria de efa zavatra efa hita foana io rehefa mivory zareo amin'ny akapobeany ny zavatra efa napetraka tany am-piandohana dia iverenana foana raha mijeritsika ny resaka momba ny fanendrena maro isan-karazany efa nisy foana zany ary ny mahagaga ao anatin'izy ity le hoe fanendrena olo-mpanjakana ambony ny fijerenan'le anarana zany ao anatin'ilay izy raha mijeritsika anatin'ny fiadidinan'ny repoblika de misy raha matoa efa fantatritsika any izay no tinendry ao anatin'izy ity raha ao anatin'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola efa fantatritsika ihany koa ny raha matoa izay voatendry tao anatin'ny izany zany hoe re olole
tsy nahazo toerana tao anatin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena, reo olona zay tsy nahazo toerana tamin'ny fifidianana be ny tanàna sy olom-bavam-bahoaka dia nojereny izy ireny nikarohana hoe aiza izy ireny. Le tianao resana zany hoe raha ohatra ka lany le première liste de le deuxième mbola mijanona eo, fa le tian'le troisième liste sy le mpandihany atsona. Hitantsika fa misy sekretera-mpanjakana hoe deuxième liste ane reny zareo tsy very mandeha zany ao anatin'ilay fitantanan-draharaha satria ny namana, fa misy ny namana olona tsara dia Andrianarivo avatra manao ihany toyany. Misy ihany koa zay fanendrena maro isan-karazany zay tsy any amin'izay ny tena olana akorony, fa ny zavatra misy ilay hoe fanatanterahana azy ity. Inona no azo tanterahana ao anatin'izany? Inona no le tena mamaly alasahirana ho an'ny vahoaka? Ny ministry ny serasera zay mpiay anay ve mitondra teny fotsiny rehefa mijery ako indray mandeha solafaka atao hoe tsy solafaka fa tena jery gaga ny olona nanatrika an'izany filan-kevitry ny ministra zany za tsy hiteny hoe tamin'ny fotoanan'iza, fa amin'ny akapobeany tena misy mandondra tabatra mihitsy ny ao hoe zao ny zavatra misy ao anatin'ny zavatra zay mipetraka ho amin'ny fampandrosoana ty Madagasikara ity. Fa ao amin'ny ankehitriny zay ny tantanan'ny Rajoelina Andry nirina tsisy sa mandondra tabatra ary tsisy sa miteny ary tsisy sa manangan-tanana, fa zay lazain'le fanatrika avy aty amin'ny akavia sy ny akavanana moa zany reo le namany de mifanatrika eto aty aloha aty sy ery aloha ery mifanatrika anazy eo ny prime ministre de ireo no miresaka hoe zao miresaka efa vita tany ambadika tany fa hoentina fotsiny tateriny eo anie. Rehefa mipetraka le izy zany hoe alama le izy zay le rindran-dama sy fitsinjarana asa de manatanteraka fotsiny leo ambany fifihesany, zany hoe mandray ny andraikitra zay tandrify azy. Fa ny atsika eto Rajoelina Andry nirina say kristiany tena tompony de reto le mpanarady fotsiny ohatrany hoe reto olona anankiroa reto ny fandraitra de le mpanaraka ao aoriana le kofehy. Tsy misy zany la everitsika hoe ady hevitra, la everitsika hoe ao anatina sehatra maro isan-karazany hoe raha voateny ianao de za kosa manana sosikevitra ohatran'izao Andriamato filoha Andriamato prime ministre, ny fampandrosoana zay atao amin'ny resaka mombana fizahantany sy ny zavatra zay ny anarako afaka atao tsara de inona ary zay de manatantery hoe zao mametraka tepika ianao zao no afaka ataotsika. Fa nisy any teto za tsy amoaka an'izany ny zavatra sekre zany mihitsy ny fampandrosoana ty Madagasikara ity rehefa nandonda tabatra le ministra filan-kevitry ministra Andro Alarobia ny ariva izy vo vita le filan-kevitry ministra toy izy de nasorona teo amin'ny toerany. Tsy mbola eo daholy mbola eo daholy la ministra rehetrarehetra sy ny filoham-pirenena tonga de nitenenina Pabe tsy ao anatin'ilay mpikambana ato anatin'ny gouvernementa itsony ianao zay moa zany ny fanapaha-kevitra. Nefa izy manana an'izay le vina izay sy le mba hoe nanohatra la hevitra mba hoentina fampandrosoana ty fireneny ity de nesoriny izy ao izy eo tavarezaka foana moa zay za tsy teny hoe mirahalahy na mianada. Ny zavatra hitatsika zany makany le tena fampandrosoana raha vo mametraka ry zareo hoe ity zavatra ity ny tanterahana ity aty de makato mibetsika de le olona tonga de miteny mbola misy ny amboniny izay natao ho an'ny fampandrosoana tonga de miala ianao tsy ilaina ntsony ianao. Ary reny olona le manohatra anazy reny tonga de tsy mahazo toerana mihitsy. Mahita ao maromaro misy telo zao tsika nitafaresaka tamin'ireny olona tao aminareo reny tsy nahazo toerana intsony. Fa reo olona le manaiky be fahatany le voany be manaiky sy ny tratrany fandraikirekena de manao an'le oui monsieur le président oui monsieur le premier ministre de manatanteraka jereo tsara anie. Rehefa nangingina teo nge de nesorona tao anatin'ny ministera sy natao anatin'ny ministra sy ny tompony andraikitra maro isan-karazany teto amintsika no tendrena maso ivoany ampitan-dranomasina. Rehefa niala tao anatin'ny ministra nedy no tendrena ho gouverneur. Za tsy hitanisa intsony tsika tonga de mamantatra hoe fa ahoana lany olomanga ave tsika eto Madagasikara tsy ny olomanga lany fa ny olomarina de izay zavatra zay tokony apetraka makany ale de be indray le olona le ao anatin'le fitondram-panjakana le volomboasary no miteny
le filopirenena kosa ne te anao dikana lehibe fa le piara zay foana neny efa fahadisoana teto hatramin'izay e